Mbola ivirenantsika ny akon'izay fankalazana ny fetiny Noely izay fa Nitera-dahikely kosa ny sabotsy 13 Desambra 2024 teo ilay mpanakanto Malagasy kalaza Onja Tinondia i Fortuné Behevitra Medhi mono anarany ity zazalakely zanaky ny Onja Tinondia ity. Ny sabotsy 13 Desambra maraina teo tamin'ny fitora no teraka ny zazalakely antsoina hoe Fortuné Behevitra Medhi izay zanaky ilay mpanakanto Malagasy kalaza Onja Tinondia. Nilanja 3 kilô sy 400 grama i Fortuné vao teraka. Salama tsara ny reniny sy ny zazakely. Ny alahadolakandro teo ary dia tonga namangy sy ny rarisoa ny terabony ekipan'ny Sefermad na ny Centre de Fertilité de Madagascar izay nanarahany onja fitsaboana sy fikarakarana manokana ka nazahoany izao zaza izao. Ny tombo iray indray araka izany ny fianakaviam-be ny mpanakanto Malagasy. Ny vahiny kely moa zany teny Andriamanitra tamin'ny samedi maraina izy tonga zay no avy naviteraka dia safiana ilay anarana satria mitomby amin'ny anarana masina izy, mitomby amin'ny Noël sy mitomby amin'ny raha zany dia zay nahatonga anazy safidy ilay anarany hoe Medhi Fortuné. Zay ny anarany zany. Izy aloha naniry hoe mba ho lahy kely izy ka dia tena hoe lahy kely marina izy. Tsara manamarika fa ankoatra ny fitsaboana ireo vehivavy manana olana amin'ny fahazahoana zaza dia efa mampiasa ny teknika intracytoplasmie sperme injection ICSI FIV na ny fécondation in vitro ny Sefermad nanomboka ny taona 2024. Efa zazakely manodidina ny 20 no azo tamin'ny fomba moderne izany. Amin'izao fotoana izao dia efa misy ihany koa ny FAV na ny fécondation artificielle in vivo insémination intra-utérine izay tena mahomby tokoa. Ankoatra ny dokotera avy eto-an-toerana moa dia miara-miasa amin'ny manam-pahaizana vahiny toy ny italiana sy indiana ny Sefermad amin'ny fanatanterahana ny FIV sy ny FAV.